Fifaliana indray no anolorana ny arahaba anao izay mpanaraka tsy tapaka tsy mahafoy enina ianao ihany koa voasambany manaraka an'izao fandaharana famelabelan-kevitra izay efa indro fa amin'ny andro fahatelo sahady izao ao anatin'ilay loha hevitra hoe antombotra ny andro ody aho miaraka hijery loha hevitra hafa indray isika androany ary maniry indrindra hoe hitondra hery ampitombo ny fanantenana sy ny finoana aminao fa indrindra anikenao ny fitiavan'Andriamanitra izay ifampiresahantsika sy ifampaheresantsika eto ihany koa ane ianao. Andehary sika hiaraka hivavaka mba hanimboantsika an'izany loha hevitra vaovao izany indray. Andriamanitra rainay tsara indrindra masina izay any an-danitra. Ianao irery ihany no mendrika ny tera sy ny laza ka ianao ihany koa no anandratana izany. Misaotra indrindra izahay ny amin'ireo andro efa nafahanay niaraka teto ary misaotra anao koa ny mbola afahanay miaraka amin'ity androany ity. Mino izahay fa misy hery manokana indray izany izao efa homaninao ampitombo ny fanantenana sy ny finoanay ka isaoranay ianao sahady izany ary aoka neny fanahinao masina no ampiasa ny tsirairay avy ahatakanay izay sitrakao. Io ary izao fotoana izao ary ta io izay tsirairay avy fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Amin'ity androany ity ary dia hiaraka hijery isika lohateny manao hoe namana mpiaradia. Satria antombotra ny andro ary andeha ody isika dia hijery isika ny aminy hoe namana mpiaradia. Antombotra tokoa ny andro arak'izay efa nifampiresahantsika teto dia miantso mihitsy hoe andeha isika ody ka izavy izany izao ny andeha ianao ve andeha sa iza ny mbola hijanona. Efa andresantsika fa Kristy anefa manomana toerana maro ary sahaza ho an'ny isantsika. Kristy efa manomana toerana ary toerana tsara fa tsy hoe toerana kitoto na hoe toerana zarara misy tafo na hoe mitongilana ny varavarakely tsy fatatsika izay endriny fa andeha hiomana isika ody dia hita fa ny azo antoka araka ny tenin'ny soratra masina dia tsara feno fiadanana izany toerana fonenany iray izay homanina ao antsika izany. Kristy no efa manomana an'izany ho aso anao dia andeha isika ody andeha hanapa-kevitra fa tsy hijanona na mbola hiaritra amin'izao fiainana izao. Kristy mantsy raha nolazain'ny Hebreo 7:5-20 tapany voalohany, ny Hebreo 7:5-20 tapany voalohany dia hoe mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy. Ka raha ohatra izany ka efa manomana ny toerany Kristy dia Andriamanitra no monina any amin'izany toerana izany ody any an-trano fonenany iray isika. Kristy mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany. Dia arak'ilay andininy izay efa haitsika tsy anjery loatra efa niarahantsika namerina teto foana ilay Jaona 7:5-12 ndray iarahana hoe isa 2 fa toy izao nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Dia izany zanak'alahy tokan'Andriamanitra izany, Andriamanitra izay any amin'izany fonenana feno fiadanana izany dia mahavonjy tokoa izay matahotra an'Andriamanitra i Kristy amin'ny alalany. Ka miantso aso ianao, efa manomana toerany Kristy, efa manomana fonenana izy ary efa antombotra ny andro, efa mirimorimo ny zavatra rehetra. Andeha hiomana dia andeha ody ho any amin'izany fiainana mandrakizay efa homanin'Andriamanitra ho antsika izany. Misy toe-javatra anankiray mpitranga matetika mety ho amin'ny endriny hafa fa saingy mitranga amin'izao fiainana misy atsika izao. Ity indemba mba tantaraiko anao androany ity. Misy telovavy izay mpinamana ary telovavy ilay antsoina reny hoe mifanapaka ny izay rehetra eo amin'ny fiainana izany mifanapaka na ny mamy na ny mangidy iarahana izy ireo iaraha miaina fa mpinamana be izy telovavy. Ary indray andro izy telovavy dia nanapa-kevitra hoe andaontsika telo mba hanorina orinasa anankiray dia niaraka niketrika sy namolavolana izay tokony ho entina sy ho ataony amin'izany izy telovavy ary natafavoaka tokoa ary indro orinasa heverina fa tokony handeha tokoa amin'ny vanim-potoana nisy an'zareo ary nentina tany amin'ny fanjakana nosoratana dia tafatsangana somatsara ny orinasa kely an'izy telo
vavy mpinamana ireto ny andry an'izay hoe mety isy olona manao tolotra na misy fangatahana hoe mila asa ohatran'izao ka mifanandrify amin'izay efa nataony zareo amin'le hoe mety ilaina indrindra amin'izao vanim-potoana nisy an'zareo zao zany a izareo tao anatin'izay tamin'ny fotoana tao aririna nefany izy telo vavy de zatra mifampiantso zatra mifampiresaka sy miaona ary tamin'ny nanorona n'ilay orinasa de samy nanomeze azony natao rehetra izy telo vavy a mba hahatonga n'lay orinasa ho tafatsangana sy afaka hoe hiasa fa tao anatin'ny fotoana elaela de ohatrany tsy re hoe aiza ary le namana to tsisy mifampiantso to tsy de nisy mifampiresaka mijerijery ohatrany to tsy de re ny am'le izy fandray andro ity anankiray tamin'izy telo vavy raha nijery gazety mba nijery vaovao de taitra ary gaga fa nahita fa indro ilay orinasa naorina izy telo vavy fa voasoratra tao anaty pejy anankiray tamin'ilay gazety tamin'ny vaovao fa nahazo naomby nandresy zany tamina tolotrasa hoe asa lehibe goavana anankiray atao ary mendrika mihitsy nanoloanandreo orinasa hafa zay neverina hoe nyfaninana taminy ary nyseho gazety mihitsy de taitra ity vehivavy anankiray hoe fa zato tsy nalalan'izany akory fa reo namako hafa to tsy nifampiresaka tamiko an'izany akory ary to tsy nalala ininona akory a de nefa le orinasa natsanganay to amin'seho gazety re manjereny tsara le gazety de reo le namany roa vavy hafa ao anaty sary ao anaty gazety de keboka fotsiny ny anao vavy hoe niara nanorina samy nanolotra zay rehetra tsara tany aminy mba nanaovana an'izany olona mifanapaka tsinay ve ny fomba ilazantsika azy olona mpinamana be ny fampatoky teo niaraka nanao ny zavatra rehetra hatramin'izay tena ninona ny anankiray tsy nampahafantarina aika nahodiny ny akirorery tany ny orinasa ary lasany zareo ny amboara sy zay rehetra tany ny akiray efa nailika zareo mora foana ary tsy nahalala ininona akory raha tsy tamin'ny gazety tantara sy tranga mety isy amin'ny fiainana amin'izao fotoana izany mety amin'ny endriny hafa no ahitanao sy atsapahanao eny amin'ny fiarahamonina fa ny zavatra misy amin'izao fotoana izao akoatra ny ty valana retina efa mahavalaketrak ity de amin'izay tany alehanao amin'izay rehetra hitodianao de ohatrany tsisy azo ianteherana sy atokisany izany tsony fa fitaka sy fady soam-panantenanany amin'izao fiainana izao ary raha resahana hoe andeha zany hody fa atombotra ny andro hoe na efa tapa-kevitra raha hoe andeha de indro fa sarotra ny lalana ary tsy mora indrindra moa ny miara-miaina amin'ny olona amin'izao fotoana izao raha andeha ny tiana resahana amiko sy aminao amin'ity takariva ity de hoe raha hody isika de tsy mora izay lalovantsika mila namana eny an-dalana eny mila olona manohana mila mifampiankina sy mifanohana mifampitantana mifampisitona mety hoe manosika ny anankiray de ny fanontaniana mipetraka ao anatin'izany hoe sarotra tokoa nge ny fiainana misy atsika amin'izao fotoana izao hoe ary sika miresaka fa efa mirimorimo ny zavatra rehetra ary fahoriana ny ety seroa faharatsiana ny ety seroa de iza ary no namana mpiaraty raha miantso hoe atombotra ny andro de andeha hody de iza no azo ianteherana ho tena namana amin'izany lalana hoany amin'ny fiainana mandrakizay izany misy namana mantsy arak'ilay tantara teo mamadika de iza ary zany namana tena azo ianteherana raha hody kanefa manoloana n'izao faharatsiana rehetra izao de andeha ho resy lahatra zasenao mba hiomana ka hody fa tsy hijanony ety na eritreritra ny mbola hanorina fiainana ety amin'izao fahoriana ety seroa tany feny faharatsiana amin'izao vanim-potoana efa iainantsika izao fa hoe iza ary nefa zany ny namana rehefa vakitsika ny baiboly de jesosy tamin'izy tety an-tany jesosy moa ilay andray antsika any an-tranony ray de misy toe-javatra fihetsika anankiray izay nataony izay mampihetsi-po jesosy izy lay andray antsika any an-tranony ray de nivavaka ao atsika izy efa tsinjony melo io olana mahazo atsika io hoe na de mpinamana na de mpiaradia isika de misy ihany sarotra
eo amin'le lalana makany amin'ny fiainana mandrakizay dia nivavaka izy dia nevaka itsika ny jaona toko faefatra ambin'ny folo dia ny andiny ny fahenina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo hoe ny jaona toko faefatra ambin'ny folo dia ny andiny ny fa enina ambin'ny folo sy ny fafito ambin'ny folo dia izao ny voalaza hoe ary izao angataka amin'ny ray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba hoeo aminareo mandrakizay tamin'ny vanim-potoana izay andehanan'i Kristy hiakatra hiverina ho any an-danitra dia nivavaka izy mba hanana ny mpananatra hafa hoeo aminy mandrakizay dia inona hoy ny andin'ny fafito ambin'ny folo dia ny fanahin'ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao ho raisina satria tsy tanina fantany fa ianareo ny mahafantatra azy satria mitoetra ao aminareo izy ary ho ao anatinareo rehefa nivavaka Kristy dia iza ny nangatahany tamin'Andriamanitra mba ho namantsika kay izany rehefa izy andeha hiverina ho any an-danitra ary hanomana ny fitoerana izay handraisana antsika hanomana ny toerana any amin'ny fiainana mandrakizay izay handraisana antsika dia iza ny nangatahany tamin'Andriamanitra Jesosy mihitsy no nangataka tamin'Andriamanitra dia ny fanahiny inona hoy izy ny fanahiny fahamarinana rehefa ianarantsika ny soratra masina dia ny fanahy masina no nangatahany Jesosy ny fanahy masina ilay persona fahatelo amin'Andriamanitra telo izay iray ilay niara-niasa tamin'Andriamanitra sy Jesosy Andriamanitra zanaka tamin'ny famoronana na tamin'ny nanatorotoronan Jesosy ho ao an-kibon'ny Maria na tamin'ny nahafatesan'i Jesosy tamin'ny fotoana rehetra izy koa no nanilo saina an'ireo nanoratra ny Baiboly izy no nanafiery an Jesosy fony Jesosy tetỳ an-tany ary izy no mitarika ho amin'ny fahamarinana rehetra ny fanahy masina dia ny rahan'Andriamanitra mba ho namantsika ny asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo tapany voalohany asan'ny apôstôly toko voalohany andininy favalo tapany voalohany dia izao ny voalaza hoe fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo rehefa nirahan'Andriamanitra zany ny fanahy masina rehefa nangatahany Jesosy tamin'ny vavaka mba ho antsika zany ny fanahy masina dia hampaninona le izy azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina aminareo ka nasarotra ary zany lalana tiavintsika ary namako azakivy fa efa tongotra ny andro dia andeha foana hiomana hody fa azo hery anareo amin'ny ilatsahan'ny fanahy masina izay nirahan'Andriamanitra ho namantsika nangatahany Jesosy tamin'ny vavaka mba omen'Andriamanitra atsika fa fanirian'Andriamanitra mantsy ny anatrika ny diantsika raha andeha ody isika ka raha sarotra ny lalana tena sarotra mihitsy mantsy ny lalana ary mila hery isika dia Andriamanitra ao anatin'izany izay te hanatrika ny diantsika dia naneraka ny fanahy masina ka andeha tsy ho kivy isika fa Andriamanitra mihitsy izany Jesosy mihitsy no nivavaka ao amin'ny fanahy masina mba ho mpananatra antsika ary Andriamanitra mihitsy no naniraka ny fanahy masina mba ho namantsika hanatrika ny diantsika dia misy teny nosoratan'ilay vehivavy kristianina anankiray mpanoratra dia ao amin'ny andalatsoratra anankiray nanoratany hoe avec Dieu chaque jour na hoe miaraka amin'Andriamanitra isan'andro isan'andro dia izao no lazainy hoe nampananteny izy fa hanome ny fanahy masina mba hanampy antsika isaky ny misy manahirana antsika mba ampiorina trany ny fanantenantsika hanazava ny fanahintsika ary hanadio ny fotsika ny fanahy masina zany dia ny rahana hanampy atsika rehefa misy manahirana hanampy atsika satria ny lalana sarotra ny lalana Andriamanitra tsy nampanantena hoe misosasosa fotsiny fa nampanantena kosa fa hiaraka amintsika ary naniraka ny fanahy masina izy ary mampanantena fa hanampy mampanantena fa hanome hery antsika ao anatin'izany dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany raha ohatra hoe toizantsika ilay vaky teny tao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo teo fa andeny ary amin'ny andininy fahenina amby roapolo novaka itsika dia ny tapany voalohany aloha Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahenina amby roapolo tapany voalohany dia izao ny voalaza ao makasika an'ity nangatahany Jesosy ambavaka sy nanirahan'Andriamanitra ny fanahy ny fahamarinana ho mpananatra antsika ity dia izao ny voalaza hoe fa ny mpananatra dia ny fanahy masina izay irahandray amin'ny anarako dia tazomitsika eo aloha ny mpananatra dia tonony mihitsy hoe iza ny fanahy masina izay manahoana irahany ray amin'ny anaran'iza iza no miteny eto Jesosy amin'ny anarako dia rehefa mijery an'ireny Baiboly ny dika teny protestanta isika dia
misy marika kely a eo amin'n'ilay hoe mpananatra tamin'ny baiboly zay nangalako an'ity zany zao de efatra kely no marika teo arery ambany amin'ny pejin'le baiboly amin'ny misy anazy iny a de misy efatra kely ihany koa ary manambara fa amin'ny teny grika de parakleto ny dikan'le mpananatra de omeny eo ny dikany hoe mpanampy na mpampahery na solovava ka ny fanahy masina zany a izay mpananatra irahandray amin'ny anaran'i Kristy mba anampy atsika de ho mpanampy ho mpampahery ho solovava satria izany no ilaitsika amin'ity ho any an-danitra misy mpitory ny filazantsara anankiray a efa novakiko tamintsika teto ny ampahany tamin'ny asa sorany de mbola nilazan'izao ihany izy ao amin'ilay boky hoe fanantenana ao ambadiky ny ampitso raha ny makasika ny eo andiny ny fahenina amby roapolo amin'izao natao 720 io hoe ny voambolana nadika hoe mpananatra eo amin'ny andiny ny fahenina amby roapolo de ny voambolana grika hoe parakletos de avy amin'ny teny hoe para sy cleo zany ka rehefa jerena ny dikan'le teny grika hoe para de midika amin'ny teny malagasy hoe mifanila ary io para io no nisy tomana ny teny frantsay hoe parallèle na adikatsika hoe mirazotra ilay teny faharoa kosa hoe cleo de midika hoe miantso io ndray zany a de mifandray amin'le teny anglisy hoe to call na amin'ny teny frantsay hoe appeler de zay no isy tomantsika azy hoe miantso ka ny hoe parakleto de mifanila mirazotra miantso de mirazotra fanirian'Andriamanitra mantsy ny anatrika ny diatsika raha hoe andehodisika de ny fanahy masina ny rahany mba ho namana ny fanahy masina no namana ny rahan'Andriamanitra hoe namana azo antoka namana azotsika ianteherana antsoitsika de mifanila sy mirazotra amintsika ao amin'ity andehanatsika raha tongotra ny andro sao tokoa mantsiry namako hoe betsaka ny sampanana maro ane ny sampanana amin'ity fiainana misy atsika ity be dehibe ny safidy tsy maintsy atao amin'izao fiainana izao indrindrandrindra moa amin'izao fahasahiranana entiny izao toejavatra misy amin'ny fiainana izao de be dehibe mihitsy ny safidy eo amin'ny fiainantsika izany ny olona azoko anteherana natanterahana an'ity aiza ny lalana tokony alehako mba hatafavoako amin'ity inona ny safidy ataoko anaiky ny anao an'ity ave sa hijorony amin'ity zavatra ity sa manahoana be dehibe ny sampanana ary raha tena manoloana sampanana anankiray ianao anankiroa na firy de raha tsy misy manoro ianao raha tsy misy manoro aminao hoe ity ny lalana tongavana ny amin'ny tanjona tianao tongavana de ho very ianao satria diso safidy amin'ny sampanana zay andehananao de ohatr'izany ihany koa zao fiainana izao sarotra ny lalana ary mila namana azo antoka isika fa ny namana izay misy amin'izao fotoana iainantsika izao de tahaka ny voankazo loha hitatsika rehefa indraindray sika mankeny ampivarotra de hividy voankazo de ny endrika tsara foana no miseho aty amintsika ampividy fa tsisy andeha ametraka mihitsy kosa aloha mety tsy de manana eritreritry ny amitaka ny hafa fa tsisy ametraka mihitsy kosa aloha hoe aleo tonga de le loha ny asehoko any aloana na le goka no asehoko any anoloana fa namana ankehitriny koa ny endriny tsara no asehony aminao ay ao ambadika ao misy zavatra kononkononony raha misy zavatra zahony tombony tampoka de avelany eo ianao tsy misy azo anteherana raha ny olona ary ny soratra masina nefa nilazan'izany ihany koa fa rehefa eo amin'ny sampanana ianao na mizara firy sampanana io na mizara firy raha tsy nitoromarika tena izy no azonao de ho very ihany na de hoe manana namana hafa miaraka aminao ary ianao rehefa samy tsy malala ny toromarika de ho tonga ny amin'ny toerana hafa ihany fa tsy ho tonga ny amin'ny tanjona izay tiana andehanana ka atombotra ny andro ry namako andeha sika hiomana hody de andeha le namana azo antoka izay Jesosy mihitsy no nangataka azy tamin'ny vavaka tamin'Andriamanitra ary Andriamanitra mihitsy no nanaiky ka naniraka ny fanahy masina mba ho namana mpanampy mpampahery azo antoka azo anteherana satria rehefa antsoina de mifanila sy mirazotra amintsika ka hitondra antsika hatrany amin'ilay finenana izay omanin'i Kristy de andeha ny fanahy masina zany ny anteherana andeha ny fanahy masina no antsoina tokoa de hifanila ka hanampy sy hampahery atsika eno solovava ary ananatra ary hiara-dalana amintsika anaraka hifanakaiky hialo lalana anoro hitarika antsika ho tonga soa any an-tranony ray de aza tonoina fa Jesosy ilay tiantsika Jesosy ilay zanaka lahatokan'Andriamanitra Jesosy ilay amin'ny lalana de mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra Jesosy ilay nanaiky ary izay rehetra mino azy de anana ny fiainana mandrakizay izy no azo antoka izy angeny nangataka tamin'Andriamanitra mba andefasana ny fanahy masina ho mpananatra atsika iza zany namana voalohany tena azo antoka
jesosy ary izany ny azo antoka nalefa ny namana azo antoka io mba hiara-talana amintsika ny fanay masina dia andeha anolotra ny fiainantsika ho an' jesosy andeha ino an' jesosy dia ilay nampahery an' jesosy tamin'izany fotoana izany dia ny fanay masina ihany koa no ekena mba ampahery antsika dia mino an' jesosy isika dia miantso ny fanay masina hiara-dalana amintsika amin'ny dia izay ho any an-danitra fa zao nolazain'ilay mpitoro ny filazantsara Mark Finlay ao amin'ilay boky ny manao hoe fanantenana ambadiky ny ampitso pejy 30 hoe ny fanay masina mantso ny fanatrehana manokany Kristy izay antsoina hifanila ampino sakaiza izay tsy andao na afoy antsika naovinanao vina izy ka tsy hoe samy hafa akory Jesosy sy ny fanay masina Andriamanitra ao anatin'ny Andriamanitra telo izay ray izy ireo ary Jesosy ny tiantsika Jesosy no ny vavaka mba hanomezana antsika ny fanay masina satria izy nandeha namoatra fitoerana ao antsika ary manalalana antsika any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny fanay masina no nirahana ho fanatrehan'ny Kristy eo amin'ny fiainantsika ka raha manankina ny fiainantsika amin'i Jesosy izany isika dia ny fanahiny masina no miaraka amintsika ihany koa manatrika antsika isan'andro isan'andro raha fanirian'Andriamanitra izany ny anatrika ny diantsika isan'andro dia ny fanay masina no nirahany mba hiaraka amintsika isan'andro isan'andro dia izao hoe sakaiza tsy andao na afoy antsika naoviana izay ilay hoe parakleto antsoina dia mifanila ary antsoina mba hifanila ampino dia miantso antsika andeha ino an' Jesosy dia andeha andray angataka ny fanahiny masina hitari-dalana antsika ho amin'ny marina rehetra ka na ratsy sy feny fahoriana ary izao andro iainantsika ankehitriny izao dia mbola ho avy ny andro tsara lavitra mbola misy izay azontsika antenaina mbola misy ny azonao antenaina ary mbola afaka ny mananteny ianao ry namako fa tsy izao akory ny farany tsy izao fahoriana mirimorimo sy misy etsero izao akory ny farany dia manana fanantenana isika manana namana azy anteherana isika raha ody isika dia manana namana azy anteherana raha mianjady amintsika ny fahoriana dia manana namana papahery isika raha sarotra ao atsika ny lalana diavina manana mpananatra mpitarika mpanoro lalana isika ary na inona ny zavatra misy eo amin'ny fiainantsika dia manana ny fanay masina ka andeha antsoina andeha angatahana satria na Jesosy ary dia nangataka azy mba ho antsika amin'izao diantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay izao dia amin'ity hariva ity ry namako raisindray Jesosy mba ho tena ilay mpanjaka ny fonao ekeo izy mba ho mpamonjy ny tenanao manokana raiso izy mba hanjaka eo amin'ny fiainanao izy ilay namana tena azo antoka izy ilay sady manomana fitoerana nanaiky nisy olo atsika ka ananantsika an'izany fiainana any amandrakizay izany izy ilay niantso tamin'Andriamanitra ka nanirahana ny mpananatra dia ny fanay masina andeha andray an' Jesosy dia andeha hiantehitra amin'ny fanay masina dia ho todsoa any amin'ny fiainana mandrakizay isika ka na ratsy ary izao fiainana izao na isaky ny ray mitodika isika dia mahita faharatsiana amin'izao fotoana izao na isaky ny ray mandeha isika dia mahita fahoriana amin'izao fotoana izao na isaky ny miratra isika dia mahare zavatra ratsy mitranga amin'izao fiainana izao dia izao ihany hoe antomotra ny andro andeha ody andeha atolotra an' Jesosy ny fiainana ary andeha andray ny fanay masina mba hoery sy mpanampy hitondrantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay sitraka ve izany fanirianao ve ny ahatsiaro hery eny an-dalana manoloana an'izao fahoriana izao fanirianao ve ny ahatsiaro hoe misy manampy za zany misy mifanila dia amiko azoko antoka sy anteherana izany miaraka amiko izany fanirianao ve ny ahatsiaro hoe ety an-dalana andeha ody ety na dia sarotra ary ny lalana dia indro fa mahatsiaro fiadanam-poa satria manana ny antoka hianteherako mba hanampy asy hitarika ho tonga soany amin'izany fonenana homanin'i Kristy izany ekeo Jesosy ilay namana tena azo antoka ary raiso ny namana izay nirahan'Andriamanitra noho ny vavaka nataon'i Jesosy ananantsika mpananatra dia ny fanay masina sitrakao ve izany raha sitrakao izany maninona moa andeha mihitsy mitsangana amin'ity androany ity ianao dia andao sika hiary vavaka mba hangataka amin'Andriamanitra an'izany fanay masina izany ary hisaotra an'i Jesosy ka hangataka azy hatrany koa mba hanaiky onona ao amin'ny fontsika sy ny tokantranontsika ekenao ve misaotra anao andao hiaraka hivavaka isika dia hiara iompo ao anatin'izao vavaka izao Andriamanitra rainay
misaotra trany atrany izahay fa isan'andro no atsapanay fa tena tianay ianao ary tsy tianao tokoa izahay ho verina ho tavely ety fa antsoinao foana mba hanantona anao misaotra anao Andriamanitra no nanomezanao ny zanako ilay tokana Jesosy malala misaotra anao no nanekenao ho avotra famonjena ho anay ankehitriny mangataka izahay hoe midira ny ampony manjaka amin'ny fiainanay ny ankohonanay ny lafiny rehetra amin'ny fiainanay dia ianao no manjaka amin'izany ary ny fanahinao masina dia arotsay aminay tsirairay avy arotsay amin'ny ankohonanay tsirairay avy arotsay amin'ny fianakavianay ary ny fiainanay dia ho vonton'ny fanahinao sy hitarihan'ny fanahinao anay ka hanana hery izahay atsiaro manana mpanampy izahay dia ho tody-soa any amin'ny fiainana mandrakizay Fangiondray eo ny ankonana tsirairay avy sy izay mahazo azy amin'ity hariva ity ary omeo vahaolana sy amboariny fiainany tsirairay avy omeo fahasalamana ary ampionony sy ampitrakao amin'ny zava-misy amin'izao fiainana izao misaotra indrindra Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy ilay tianay no anaovanay ny vavaka amen izay indray ary ny fotoanantsika tamin'ity andro fahatelo ity namana mpiaradia azo antoka ny fanay masina ary namana azo antoka Jesosy hanankinana ny fiainana dia aza miala amin'ny Jesosy ary aza manadiny ny mangataka ny fanay masina ary manaiky ny asany mba azo hery dia ho tody-soa any amin'ny fiainana mandrakizay Andriamanitra ny hitantsika tsirairay avy ary manome fotoanantsika ho amin'ny rahampitso indray amin'ny fotoana manokana hiarahantsika indray samy ary tahin'Andriamanitra